kilasy tompoko vavy am-pifaliana no androsoanao tokantranonao indray amin'ity fotoana izay hanarahantsika ny fandarana sahilasy izao eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny onjam-peo amin'ny tambazotra toy ny mahazatra raha koa manolotra amin'ny namana kandida mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ity fandarana ity tafiditra tanteraka koa moa isika ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra dia ampatsiahivina trano fa Tojo Ravalomanana kandida larana faefatra no mitarika ny listray mpanolotsaina. Miarahaba Clémence. Miarabanao namana Lilira Faralahy, miarabantsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana sahilasy izao eto amin'ny MBS na ny MBS TV na ny MBS radio na isika ihany koa mpanaraka an'izany amin'ny tambazotra tserasera dia aterina ho antsika rehetra ny fiarabana ary asaina toy ny mahazatra ianareo tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity. Ny anombohany amin'ny rahavavy ny fandarana amin'ity alina ity dia mazava ho azy ny sokatra androany namana Lilira Faralahy ny propagande ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina manerana ny Madagasikara fa ny antsika aloha zany eto amin'ny sahilasy izao dia ifantoka toy ny tamin'ny herinandro maromaro zay ifantoka be dia be amin'ny tranga sy ny zava-misy ato Antananarivotsika amin'ny fiatraintsika nyity fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity. Arak'izany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay atao hoe ambiance anaty fampielezan-kevitra isika na izay miravavy aza moa dia tena mbola ao anatin'ilay hafanana tanteraka vao avy teny an-kianja ny ao taminareo vahoaka maro be izay tena entina hitona ny fisaorana fa reny ny atao hoe mpikatroka timma, reny ny atao hoe vahoaka ny tena fanoherana marina feno hafanana, feno faresen-dahatra hita soritra izany na tamin'ny alalan'ny kabarin'ny solontenan'ireo rantsa-mangaika rehetra na tamin'ny alalan'ny fiaraha-mientana nisy ditongotra mihitsy aza nataontsika namakivaky ny tanàna ny ainga teo amin'ny Magro Beoririka ary tsy nitsatra raha tsy tany Ambohijatovo fa tena renao ny kikika ny ikam-panantenana misoritra eny amin'ny maso izay rehetra mitazana efa nahazatrasatra ilay tanana hoe larana faefatra isika tena hoe izany hafanana izany tianay ho bataina ho tsapantsika rehetra izay manaraka ny fandarana ihany koa ary tsy adino no mikopatanan'ireo namana rehetra ny arana-ndeha teny tsy adino ianareo fa dia hanomboka moa ny fiarahantsika ary tena sady iaontsika eny an-kianja no iaontsika ato anaty fandaharana dia hoy izay miravavy hoe rariny loatra raha somary resahantsika misimisy izay atao hoe départ fiaingana tao anatin'izay fampielezan-kevitra izay ho asiko resaka kely mialohan'ny hanomezako anao ny fitenenana moa dia efa nivoaka iny ny hira ary tao anatin'izay hira izay dia tena tsapa hoe ny olona moa izany samy mitady ny stratégie ny paikady ahafahana mampita hafatra fa ho an'ilay hira manokana ho avy ny fotoana hivoahan'ny klipin'iny hira iny dia antenaiko fa tanora be dia be izay mbola ao anatin'ilay ankolafin'olona ataontsika hoe maro be tsy dia mpaneho hevitra na ilay majorité silencieuse mbola voakasika izany satria asa ianao Clémence raha ahoana ny zahatrantsika atao za manokana vao nan'izy indray mandeha tonga amin'ilay fiteny tanora avy dia mipasy izany voaray ilay izy ary tena hoe sady tafita ny hafatra mazava raha teo koa ny safidy dia izany hafanana rehetra izany ohatrany tsy mety raha tsy bataina mba hipakany aminareo izay tsy afaka niaraka taminay teny an-kianja teny androany Clémence Rarinirina. Ary mafisina amintsika rehetra fa misokatra ho antsika ny kandida larana faefatra ny amin'izay zavatra mety azontsika atao ao anatin'ny fanohanana sy fiaraha-mientana satria dia zava-dehibe ny fandresena amin'izany fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izany satria araka ny teny filamatra dia hoe fanovana hitondra fanantenana. Zava-dehibe izany ho antsika eto Antananarivo renivohitra ary izahay mirahavavy eto mpanolotsaina ny tanàna teo aloha vao niala tao anatin'izany andraikitra mampanolotsaina ny tanàna izany nahita na tsapa ny aina fa tena zavatra ratsy feno fahalovana ny ainana tao anatin'izany tanàna Antananarivo izany raha tsy resaka fa tsy ny hoe fitantanana mikatsaka fitadiavam-bola lavo izao fitantanana ahitana endrika kolokolo izay ianareo moa no mitaraina ty aminay hoe ny amin'izany tranga maro samihafa izany hoe misy ny fanavakavahana misy ny fanararota-pahefana izay efa sokajiana anatina kolokolo ihany koa ireny tranga ireny namana Lilira Faralahy dia santionany ihany izany fa be dia be ary maro be ireo fitarainana izay tonga nareo taty aminay mpanolotsaina ny tanàna ka izay indrindra ilay hoe tsika rehetra miara-mientana no afaka hitondra an'izany fanovana sy fanantenana izany. Ny nanombohana ny fampielezan-kevitra moa dia hoe tao amin'ny kianjan'ny finoana namana Lilira Faralahy ary zava-dehibe tokoa satria tena tomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny lanonana androany
nakinona ampelantanan'Andriamanitra ny zavadrehetra ary ny tenako moa avy any amina hoe tontolo hafa izay fantatritsika mpanaraka ny fandarana nisy teo aloha na manalilira faralahy resahako kely le izy tao anatin'ny fandraisam-pitenena de hoe tany maizina de tonga aty amin'ny mazava ankehitriny fa tena zava-dehibe tokoa zany hoe fanakinana ny fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra izay ary hitako mampiavaka ny antokotiko Madagasikara satria hatramin'izay tokoa rehefa mba hoe nasaina ny tenako manatrika lanonana na lanonana fankalazana tsingeritaona na lanonana maro samihafa zay karakarainy ny antokotiko Madagasikara dia hita foana hoe apetraka foana ampelantanan'Andriamanitra ary tena zava-dehibe tokoa ary hita ihany koa hoe hafa mihitsy zany hoe olona mpitondra olom-boafidy manaky-po amin'Andriamanitra amin'ny zavatra izay tanterahana izany sy kasaina izany namana le hira faralahy. Tena marina ny voalazanao, za manokana moa tsy nanana tontolo hafa ankoatra ny tiako Madagasikara aloha ary ijoroako sy rehareako izany zavatra izany fa anisany anankiray nampivaivay ilay faresen-dahatra tato anatiny hoe tena any amin'ilay lalana tokony izorana no mandeha ary ianao rehefa mandeha ao anaty fahazavana dia tsapanao sy renao hoe tena ilay lalana izy no izoranao. Ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ny Clémence mazava be hoe sambatra ny firenena manana ny Jehova ho andriamaniny ka tsy diso safidy mihitsy izay miravavy manaraka ny antokotiko Madagasikara manohana ny candidat Tojo Ravalomanana larana fahaefatra fa indrindra hoe izay hoe fametrahana ny fiainan'ny firenena ny fiainan'ny commune Antananarivo renivohitra eo ampelantanan'Andriamanitra izay satria tena hiatrika ady isika ilay ady tsy ny olona samy olona akory no miady fa ilay ady dia ilay ady amin'ny fahantrana Clémence be dia be zatra miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny izay tena mahavaky fo mampalahelo mieritreritra ny harem-pirenena mihoapapana kanefa dia fahantrana lalina na sakafo arotsaka aza tsy misy ny ainany ankamaroan'ny malagasy zany no ilaina ilay fanovana sy fanantenana andrandray ny be sy ny maro ary miresaka an'izay tontolo roa izay ianao Clémence Ranirina hoe misy ny maizina hoe ianao dia ny mazava dia tsy arotro ny tsy teny an'ity zavatra anankiray ity ary matoa moa resahana ilay izy dia nanana pirofo satria tao anatin'izay fanokafana ny fampelezan-kevitry ny candidat Tojo Ravalomanana larana fahaefatra izay dia aloha dia tsoronety fa dia nisy mpiasa teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nanatona anay ary tao anatin'ny fanatonany anay dia naneho fitarainana izy ny amin'ny hoe araha-maso izahay ka mety hisy fiantraikany be dia be amin'ny asanay raha toa ka azo sary fa miaraka aminareo aty izay dia n'izao zany dia mandeha sady ny kajikajy maloto ny eo zany le mampitatsika le tontolo anankiroa tontolo manahoana ny atsain-kilany tontolo manahoana ny zany tsy hosotomoko lava hoe fa teteny fotsiny hoe tsy possible ny hoe isy maizina ary esiny mazava izany ka dia ny mbola tsy miaingy akory ilay fifanandronana dia hoy hoe fahendrena aleo mandeha amin'ny mazava foana mba tsy ho tratry ny aizina. Marina mihitsy zay namana lira faralahy ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo hitantsika tamin'irentsika tao anatin'ny mandat nampanolo-tsaina ireny fa dia tena mitarainy tao anatiny izany fitantanana nandritra ny 5 taona izay mitaraina ny mpiasan'ny commune ary iny moa efa andresahana ihany tamin'ny talemisahana ny mpiasa teo anivon'ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana misy ane tamin'izany hoe tara ianao dia hanombinana ny karamanao hanombinana 10,000 sy 1 alina ariary izany ny aretan'ireo mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ireo santionana izay resahantsika izay ary izany no antony mahatonga an'zareo tsy menatra fa tena samy joro manoloana ny zava-misy satria tokoa raha miresaka tsika fifitianana be ny tanàna raha miresaka tsika fifitianana mpanolotsaina ny tanàna dia noaviny tsy noaviny mponina Antananarivo renivohitra irery fa noaviny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo indrindra no andeha ataontsika hoe voaresaka ao anatiny zany sy voakitika ao anatin'izany resaka fifitianana izany ka lotsika be mihitsy raha ohatra ka hoe miaina ao anatin'ny fitaitainana ary rehefa mahita ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo hoe aty amin'ny candidat larana fahaefatra kosa no hita fa hitepony ny fon'ny vahoaka Antananarivo sy arahany mazava rehetra dia lotsika be mihitsy raha manaraka an'izay izany mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo izany ka amafisiko ny tena manaleliva ngamba kosa tsy ho tonga amin'izay avy aloha ny olona hiaina anaty safidy malalaka satria tany demokratika antsika tany tokony hiaina anatin'izany fahalalana maneho hevitra fahalalana misafidy ny andeha ataontsika hoe firehana politika ihany koa anatin'izay ka tsy tokony hisy ny sakatsakana ao anatin'izay na zany na zany tiako resana kely any na manala hira faralahy miatrika fifitianana be ny tanàna sy mpanolotsaina isika dia hoe le izy amin'ny lafiny iray jerena ihany amin'ilay hoe jerena indrindrindrindra amin'ny lafiny hoe raha miresaka tsika be ny tanàna dia hoe
isana inona moa zany be ny tanàna isana inona ihany koa mpanolotsaina ao anatin'izay eo ny resaka hoe fanadiovana ny tanàna, fanazavana ny tanàna, ny fandaminana ny fitaterana sy ny fanamboarana ny lalana, fanamboarana fotodrafitrasa maro isan-karazany. Izany mazava ho azy tsy maintsy ho sahanin'ny be ny tanàna, tsy maintsy ho sahanin'ny kandidatsika lalana faefatra ary manana vina sy fandarana asa matipaika mikasika amin'izay ny kandidatsika. Fa etsy andaniny ihany koa na manalilira farala miresaka n'ity fifidianana ity tsika, fifidianana ho be ny tanàna sy mpanotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo indrindra dia indramiko kely ny tenin'ny député Rina Randriamasinoro, izy député en 4e arrondissement ny amin'ny hoe tena ao anatin'ny 5 taona aloha anankiray vao isa fifidianana, fa faharoan'izay hoe fotoana izao isehontsika mihitsy fa tsy mety amintsika intsony zao zavatra iainantsika vahoaka an'Antananarivo izao. Ary raha iverina kely amin'ny tantarany isika dia izay mihitsy ilay zavatra nitranga teto tamin'ny fotoan'andro ny hoe nentina nanehonana zany hoe faniriana fiovam-pitantanana dia teto amin'ny tanàna Antananarivo mihitsy ny endoany tamin'izany fotoana. Ka izay indrindra ilay tokony tsy ahadiso antsika ao anatin'ilay safidy amin'ny 21 volana Desambra, amin'izao moa tsika efa afaka miteny hoe fidio dia tsy miambahamba mihitsy izay mirahavavy eto miteny hoe fidio ny kandidata Ravalomanana Tojo izay zanaky ny efa mangotraka ka tsy matahotra ny Angorovitsika ho président Ravalomanana izay satria dia any aminy ny fanalahita, any aminy lakle ahafahana mitondra fampandrosoana, ahafahana mitondra fanovana, ahafahana mitondra mamerina ny fanantenana ho antsika vahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ho antsika vahoaka eto Madagasikara. Arak'izany averina ihany ny hoe larana faefatra ny antsika Tojo Ravalomanana izay mitarika ny lisitra ireo mpanolotsaina maro be miaraka aminy 7 moa zahay, 5 ny ao anaty lisitra fa anankitelo kosa no fiandry ao anatin'izany dia tena manentana antsika. Ny antony dia izao Clémence Rarinirina, ilay ambiance, ilay hafanana, ilay hirehetana eny am-pandehanana manaovana fampielezan-kevitra tsara iny, fa ilay manova ny tantara tsy iny. Fa ilay manova ny tantara dia ilay ianao mandeha mandatsa bato. Dia eto zany dia mitodika manokana araky ny resahana teo, mitodika manokana amin'ireo izay mihevitra hatramin'izay fa hoe tsy hifidy afa tsy manova ninona io na hifidy na tsy hifidy. Ny fiainako izao foana, rehefa miasa dia manam-bola dia miaina tsara, rehefa tsy miasa. Fa izany rehetrarehetra izany dia azo ovaina amin'ny alalan'ny fandrotsahana vato. Ka eo zany zavatra roa Clémence Rarinirina izay anisany mifamatotra amin'ny hafatra manokana izay toromarika nomen'ny filoha Marc Ravalomanana. Dia ny anankiray aloha dia ny hoe ny tsy fanaovanao ambany zavatra n'izay safidinao izay, ary nahafinaritra manokana ilay karazana geste symbolique nataon'ny candidat Tojo Ravalomanana androany, naneo ilay spécimen hoe tahaka izao no fanehoana ilay safidy dia nanao fihetsika teo izy amin'ny fandrotsahana vato. Etsy andanin'izay zany hoe zava-dehibe ny fandrotsahanao ny vatonao, zonao no maneho ny safidinao, ary iny isam-bato izay alatsaka ho iny no anova ny tantarana Antananarivo, anova ny tantarana Madagasikara. Fa ny iray faharoa dia izao hoe tsy mitsahatra amin'ny fandrotsaham-bato, tsy hoe vita ny anjarako dia andeha hody 10 minitra aorianany nahavitako ny anjarako, fa dia ny eto dia mametrapetraka ny paikady rehetra sika raha misy ny tena fitiavantsika hanova ny tantarana Antananarivo dia tokony ho vonona sika amin'io andro io melohan'ny isokafany birao fandatsaham-bato sy ao aorian'ny fikatoniany dia tena iambina mafy an'izany safiditsika izany, tsy ho avilivily na ho avadibadika na ho vaina eny am-pandehanana eny. Ny antony dia izao iankina ny hoavin'ny firenena hoy ary iankina ny hoavin'ny tanàna. Ny safidy ataontsika amin'ny 21 Desambra ary iverena kely vetivety fotsiny Clémence Rarinirina amaranako ny fitenenako ilay mahakasika ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo teo, satria amampanolotsaina teo alohantsika dia tsy fantatra hoe akaiky ny fonizy ireo kokoa ve fa dia mazana dia mahazo fitarainana mivantana amin'ireo mpiasan'ny commune ireo izahay dia misy mpiasan'ny commune anankiray izay tena nampalahelo azy satria tena nahavita taona maro be teo anivon'izany commune urbaine Antananarivo izany, ary tena olona fantatry ny maro izy, tsy olazaiko ny anarany fa efa tamin'ny 2020 sy 2021 izy no nisotro ronono, fa hatramin'izao hoy izy vao niresahany tamiko ny maraina teo dia mbola tsy nandray na ny installation ara. Entina ilazana hoe zany rehetrarehetra zany tiantsika hovaina, anova n'ilay tsy fijerenany zoma olombelona, anova ny zavatra be dia be, ny fahampitehan'ny asa fivelomana sy ny sisa. Ny rahantsika nahita reny fiveloman'olona be dia be izay tao hoe voaforona tao anatin'ny fitondran'ny lalao Ravalomanana reny, narodana, tsy nisy fihetseham-po, tsy nisy inona. Zany rehetra zany no andao hovaintsika amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato dia ny fandehanantsika amin'ny fidy 21 Desambra mandrotsaka ny larana faefatra Ravalomanana Tojo, ary indrindra ny fiarovantsika an'izay safiditsika izay hitondra antsika ao any amin'ny fandresena
ahitana n'ilay fanovana sy fanantenana Clémence Rarindry. Ny afatra fotsiny dia resantsika foana mantsy satria hiatrika fifidianana isika namana lira faralahy dia misy foana ilay olona mividy safidy. Matoa zany ny olona anankiray mividy ny safidinao dia fantany izy zany fa voalohany indrindra tsy resy lahatra akory ary izy zany amin'ilay andraikitra tokony ho sahaniny fa heveriny fa amin'ny alalan'ny fividianana ny safidy no ahafahany mahazo ny toerana. Ary raha tonga amin'izany toerana izany reny olona mpividy safidy reny dia mazava ho azy fa tsy maintsy andiso fanantenana mpifidy dia reny zany tokony mahamailo antsika. Misy moa no miteny hoe raiso fa vola-dala-tompo tsy manina tokoa moa satria sahirana ny vahoaka fa naizana zany ny fanahy ny safidy tsy tokony ho amidy ary tsy tokony ho atakalo an'izany zavatra na vola izay zarazaraina mandritra an'izao vaninandro mpifidianana izao. Ny tsara resahana ihany koa ny amina lera faralahy dia hoe ny candidat Tojo Ravalomanana efa andresahako teo ihany misokatra ho antsika rehetra. Ny fandaharana sahila zao ihany koa dia misokatra ho antsika rehetra satria mety misy antsika mety maniry te haneo an'izany fanohanana izany satria le endrim-panohanana mantsy afaka ataontsika amin'ny endriny maro samihafa. Mety hoe tsika mety hatramin'izay mety hoe matahotra an'izany maneho hevitra ary isika rehetra koa mahatsapa fa atao anatin'izay fotoana lavabe izay no sakanana isika rehefa mba te haneho hevitra fa zao anatin'ity fotoana propagande ity dia mahalalaka tanteraka izay fa ny okevitra izay aza misalasala miantsanay laharanay raha teo laharanay rahavavy raha teo efa mipotra eo amin'ny fahitalavitra eo dia afaka miantso ianareo raha te haneho fa fanohanana ny candidat larina faefatra na te fotsiny haneho tsy fankasitrahany any zavatra nisy ny ainantsika tao anatin'izay 5 taona izay misokatra amin'ny tanatana ho antsika ny fandaharana sahila zao anatin'izay. Ny amarana kosa angamba namana lera faralahy ianao teo efa niresaka ihany ilay ambiance fa iverenao kely fotsiny amin'ny hoe rehefa nandeha tsika teny amin'iny lalan'ny Sorana iny dia hitantsika misy an'ireo pomba ny volomboasary vitsy mihitsy raha vitsivitsy mantsy dia ohatrany hoe mety hoe mbola maromaro ihany fa tena vitsy mandrangaranga ny lokony mandrangaranga ny tanany sy ny sisa ao anatin'izany fanaony moa zay dia mila mailo izany tsika ao anatin'ireny satria rehefa hitany zareo fa tsy ho tafavoaka intsony izy dia amin'ny alalana provocation no entiny sanatriaviny vava hanaovana n'izay hoe fandrangitana mba azahoana mety hoe disqualification sanatriaviny vava atsika aty anatin'ny candidat ny fanoherana ka mila mailo zany ao anatin'ireny satria hita tranga marobe mantsy no hita tany anatin'ireny fifidianana filoham-pirenena tamin'ireny hetsika fotsy moa indrindrindrindra izay notanterahany vahoaka teto Antananarivo manodidina ireny dia tena tsy menatra mihitsy ry zareo vao mahafantatra izy hoe itsy ananina indray ohatra hoe tsy andrano-behivava dia efa avy izy tonga dia izy ny tonga lohany amin'ilay toerana manao izay andranitana sy manao ny fihetsika izay hiteraka ilay fahasorenana sy fahatezerana eo amin'ireo mpomba sy mpakafian'ny candidaty amin'ny fanoherana ka izay zany ilay mila hitandrimana ihany. Marina fa tsika tsy tafaroboka ao anatin'ireny fa na izany na zany ary mila mailo ihany mikasika an'izay satria araka ny teny ny candidat Tojo Ravalomanana teo hoe tsika ilay mazava ry zareo ilay maizina dia tsy zakany ilay famirapirantsika dia mazava ho azy manao zavatra mety hanao zavatra tsy ampiheverana izy ao anatin'izay dia tsy tokony tafaroboka ao anatin'izay tsika. Araka izany antenanay fa tafiditra tsara ao anatin'ilay ambiance anaty fampelezan-kevitra ianareo tamin'ny alalan'iny tapany voalohany iny anaraka fain-kely sika dia hiditra avy hatrany amin'ny tapany faharoa izay andraisantsika ny iada vahintsika amin'ity alina ity. Sika vahiny everiko fa efa andrasanareo mpanaraka ny Sahila zao koa dia iada izany miaraba iada tonga sao tao anaty fandaharana indray. Iada efa miaraba anareo dia efa miaraba ny mpanaraka atsika ombako manana ny firariotso rehetrarehetra izay efa nentinareo teo ary dia manantena fa hanaraka ny resadresantsika tsy amin'ny farany ianareo. Vaovao malaza namana iada dia mazava ho azy aloha fa nisy an'ireny fanambarana nataon'ny eveka farany teo ireny dia ny filazana hoe mangirifiry ny vahoaka, mijaly ny vahoaka nefa ny mpitondra efa taona maromaro tsy mety mahita vahaolana hatreto miaritra ny vahoaka hozy ny fanambaran'ny eveka. Manahoana ny fahitany adany izay fanambarana nataon'ny eveka izay ary tohizako avy hatrany angamba ny amin'ny hoe raha reny ny fanambarana nataon'ny eveka mbola ny fitondram-panjakana izay adeto antsika hoe nanaovan'ny eveka vola ny maso tsy mbakleva atao anatin'ny fanambarana iny mbola manantena ihany
azo Antananarivo ao anatin'ity hazakazaka amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ity. Manahoana ny fahitany ady an'izany rehetra zany? Ya, raha tsika mahita angelo fa raha hoe ny fiainana rehetrarehetra zany eto Madagasikara, fiainana malagasy de mafy. Raha ny zavatra teneniny eveka reny a de fampahafantarana fotsiny reny, fampatsiahivana an'ireo mpitondra hoe mahatsapa ny rehetrarehetra fa mafy ny fiainana zany de tantsainy eveka eo le izy fa ny mpitondra mihitsy zany ny tena tiano tenenina am'ireny ohatr'izao ny zavatra mihitsy. Le ny olana zany de efa tonga am'ilay atao hoe mampiteny mona ny zavatra ataon'ny fanjakana ankehitriny zany. Efa tena mampiteny mona satria ilay fampanantenana teneniny ny olona ao anatiny hoe tsy fisina rano no ampanantenaina ze dongeda be. Androany izy tsy misy rano afaka amin'ny 2025 izy no ampanantenanao rano ze dongeda be. Androany izy ny tsisy jiro amin'ny 2025 izy no ampanantenanao tomobile elektrika. Androany izy no sahirana amin'ny lalana no ampanantenanao autoroute de izany zavatra zany zany tena ohatrany hoe vain-drahalahy tsy mba maharary satria ankehitriny ilay vai no maharary, tsy maharary ny fanjakana zany fa ny zavatra mahafinaritra azy sy ny tiany atao fotsiny no tanisainy eo. Ka raha izany fietsika rehetrarehetra ataon'ny mpitondra izany no atao no eritreretiny fa mbola hoe hazahoana toerana eo amin'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra fa tsy Antananarivo any de za mino fa de diso fanantenana tanteraka izy satria fampatsiahivana no ataony eveka reny ary ny tena tiany eveka ampatsiahivana am'ireny ange de tsy le vahoaka le vahoaka miaina am'le fahantrana fa ilay mpitondra mihitsy hoe sao de hodinareo tsy fantatra, sao de eritreretinareo fa tsy fantatray ny zavatra ataonareo fa tena tsy raharahinareo kosa le tena le fiainan'le vahoaka. Zay zany le tena ataony tiany eveka tenenina am'ireny. Ny voalazan'ny président Marc Ravalomanana moa tamin'ny fanokafany ny fampelezan-kevitra teo zay teninao zay hoe mampiteny ny mona, mampiteny ny rafitra na ataontsika hoe entité tsy mbola mpaneho hevitra raha efa ny eveka mihitsy no milaza zavatra tahaka ireny fa manoloana an'izay ihany ny teny namana Clémence Rarinirina mpanolontsaina sady candidat teo hoe mbola misisika ihany ho eo amin'ilay fitondrana izy ireo ny zavatra resy malaza indray zao de ny fanendrena PDS vaovao tia hitodika any aminao hoe manahoana ny mahakasika an'izay raha ny marina mantsy nisy elanelam-potoana nahabanga fitantanana foana teo anivon'io tanàna Antananarivo io natao ariana ny fipetrahan'ny lasana minisitra ny ben'ny tanàna teo aloha mialohan'ny hatongavan'ny PDS itopoko lara manambitana Richard tao aorian'izay indray de mbola nisy vanim-potoana lava kosa nisy nitantana teo fa de ny secrétaire général no nitantana ny tanàna raha ny marina vao ofisialy fotsiny ny filatsahako fidindra matoa PDS teo aloha ma-candidat azy de tokony efa niakatra avy hatrany ny vice PDS ankehitriny maretsika hoe misy PDS vaovao nitendrena te antany anao ahata hoe ahoana ny fahitanao an'izany. Le fitondrana nge tena manana kajy mihitsy izy amin'ny fametrahana PDS hatramin'izay ary aza zay mahatonga an'le PDS nandritry ny herintaona teo amin'ny fomba fitantanana ny fieritreretany any zany fa io koa mety misy fandrika koa ny anazy amin'io hoe satria teo zany le PDS napetrany teo PDS zay narotsa no candidat de nilazainy fa avy aminy zany ary ny seho tonga de hoe mahavita zavatra ity PDS ity indray mety ho apetrany eo de any ony fa hitanareo fa rehefa olona tsy mifanaraka aminay no apetraka eo dia tsy mandeha ny raha mety hitarika fampitena ao Antananarivo ihany io fa na izany na zany anisan'ny fisintomana ny vato satria fatatsika tsara nge fa avao amin'ny levera le rangaha io fisintomana ny vaton'ny levera hanampy ny vaton'ny fitondrana zany na de hitany raha fa tsy hoe tena misy fiarahana eo amin'le antoko anakoroa fa koatran'izay nge ny fampiasana n'le fahefam-panjakana satria izy efa hoe mitonona candidat-mpanjakana efa ao anatiny ihany zany satria ny candidat-mpanjakana milaza candidat-mpanjakana io dia mampiasa ny ratsa mankaika mpanjakana rehetrarehetra dia tsy maintsy mijery izy zany olona afaka ho manipuleny afaka anao an'izay zavatra zay de sarotra be ho azy raha ohatra ka olona tsy manana dila amin'ilay vice PDS teo ireo no akarinao eo tsy mety fa ity PDS ity efa vita dila tany amin'ny tany de zay vao tendreny eo satria misy zavatra tiano atao mandritra ny fifidianana io zany. Enao fa hitatsika ihany koa farany herinandro teo isan'ny vaovao nalaza ilay andeha ataontsika hoe fisehosehoana angara zay ny azo ilazana azy nataony filoha-pirenena tany Tamatavy tany Toamasina
izay tsy misalasalany mihitsy moa ny ilazana fa hoe tokony mahay mijery zay olona mahay miara-miasa aminy a ny vahoaka moa zany rehefa nanao lahateny izy teo anatrehany ireo olona izay nanatrika azy tao amin'ny gymnase nanaovany an'izany lahateny zany a fahitany adan'izay a ary indrindrindrindra ihany koa ilay andeha ataontsika hoe marina fa ny lalàna dia milaza fa ny teny fidio ihany tsy azo atao kanefany a raha filoham-pirenena kosa no manao an'ilay lahateny tena hoe miendrika fampielezan-kevitra na dia ataontsika hoe tsy miteny fidio aza ohatrany mampieritreritra ihany satria dia te-hiteny mihitsy ilay filoham-pirenena fa dia hoe ny laharana voalohany a mitondra ny kandida mitondra laharana voalohany tokony entefan'ny safidy raha nanao ny lahateny tany Tomasina ahoana ny fahitany adany reny zavan-tranga sy ny sisa tany Tomasina ireny. Tena za miteny anareo zany fa za tena mitodika amin'ny vahoaka raha eto amintsika tsy mahagaga mihitsy zany lay filoham-pirenena zany manao propagandy satria efa tena fanoana na voarara zany tsy tokony hoe voarara ny lalàna fotsiny fa tena hoe amin'ny maha-filoham-pirenena anao dia enao mihitsy zany no tokony conscient hoe za filohan'ny malagasy rehetra tsy misy hoe avanao tsisy raha ny tena marina ny filoha tsy misy an'izany hoe ty antoko tsy anazy nanina satria izy no tokony tsy manana antoko na fikambanana ironana intsony rehefa lany filoham-pirenena zay zany no tokony ho ataony io filoham-pirenena io zay no mahatonga azy mahavoatery azy mametra-pialana sy ny anina fa izany ray tokony hoe ao anatiny mihitsiny no efa tokony anana an'izay toetra zay za zany tamin'ny filoha io ndrotsaka tamin'ny 2018 nylaza fa nianatra izy efa nianatra izy nianatra politika tany an-dafy dia za tena miteny hoe tsy fantatra hoe nampianatra anao fa tsy nahy sa ianao mihitsy ny efa sarotra ampianarina fa ny filoham-pirenena izany tompoko ary dia mampianatra anao eto rehefa filoham-pirenena ianao a indrindra fa ianareo filoham-pirenena le vao nirotsaka ho kandida reo ny filoham-pirenena tompoko dia tsy misy an'izany hoe olona mahay miara-miasa amin'izany no alainy tsy misy an'izany fa ny filoham-pirenena rehefa filoham-pirenena ianao a dia tsy maintsy ianao mihitsy no mahay miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra ainao miara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana ary ainao miara-miasa amin'ny olona dondrombelona indrindra zay ianao no atao hoe filoham-pirenena fa tsy hoe zahako mila olona ary tsy misy hoe namanao na avaminao na havanao vo ainao no miara-miasa aminy tsy filoham-pirenena anao raha izany fa ainao miara-miasa amin'ny malagasy rehetrarehetra ainao miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana sy ny tsy fitoviana ainao no miasa amin'izany ary anjaranao no mandrindra sy mandaman'izany fiaraha-miasa zany ary na misy olona tsy mahay miara-miasa ary miasa miaraka aminao satria tsy anao rery mitondra ny tany sy ny fanjakana fa misy ireo olona ataontsika hoe chef de région sy ny karazany any amin'ny distrika sy ny any reny ainao no mandrindra ny fomba fiasan'ireo olonao ifanaraka amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminy sy tsy mitovy amin'ny mihitsy tsy ainao zay no maha-filoham-pirenenanao andraikitra ao zany asanao zany fa tsy filoham-pirenena reo vao zany raha vao miteny anao hoe mila olona mahay miara tsy filoham-pirenena anao tompoko tsy hainao le asana filoham-pirenena fa ny filoham-pirenena dia mahay miasa amin'ny olona rehetrarehetra indrindra fa na ny mahay na ny tsy mahay asa amin'ny olona rehetra hoe ianao fa mifanohitra amin'izay aza moa zany ny zavatra misy satria tao te-hiteny hoe rehefa tsy miaraka amiko zany a dia nidikan'izay tsisy fahombiazana mihitsy ny teo anivon'ny KMF Knoe iada dia niresaka ny hoe fahadisoana be mihitsy ny mitony tena sy misoratena ho kandida mpanjakana iverenana kely ilay fiteny izay naverimberiny kandida vehivavy anankiray tena hoe fahadisoana be ary ny olona izay mitony tena ho kandida mpanjakana hoy izy dia tsy mendrika homena vato na dia iray aza zay moa ny zavatra nambarany teo anivon'ny KMF Knoe ankoatran'izay dia ny filazana ihany koa ny amin'ny hoe tena fady ny mampiasa fitaovam-panjakana na mampiasa olo-panjakana zay mbola mariako hoe tena mbola ataon'ireo mpifaninana ihany koa ny akamarony tena tsy azo atao zany zavatra zany ho anao manokana te an-tany zany hoe inona zany no tokony atao satria ny zavatra toy izany tena mahita vo ny atoandro teo ny président Marc Ravalomanana no milaza fa mahita maso mihitsy ny fitaovam-panjakana fiara-panjakana izay ampiasaina ho ana kandida anankiray mitonona ho kandida mpanjakana. Ny firenena malagasy rehefa nandalo an'le hoe fahaleovan-tena saritsariny dia izay zany nanana kandida ny fanjakana satria ny fanjakana ny mpanjanaka mihitsy ny te-hametraka n'le mpitondra fanjakana dia ohatr'izay tsisy hafa zany le fitenenana hoe kandida mpanjakana ny fitenenana hoe kandida mpanjakana izy dia tsy mieritreritra izy fa azo vato na azo olona hifidy azy tsy izay fa baiko zay hoe zany kandida mpanjakana noho izany
ny olo-mpanjakana rehetrarehetra ny mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra de tokony hiasamiko miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra zay anana ny fanjakana zay ny dikan'zay fa tsy misymihitsy tsinona olona tony hoe zany kandidam-panjakana de ifidy azy ny vahoaka tsy izay ary efa fantany zany na efa tamin'ny andro ny fanjanantany ary zany a de efa fantatra fa ny fiteneneo kandidam-panjakana dia tena baiko mihitsy no omena an'le hoe zany kandidam-panjakana zany satria ny amin'ny fanjakana maky baiko no mandeha de izay no mahatonga an'le izy a hoe baiko makany amin'ny préfet zany kandidam-panjakana de baiko hoan'ny rehetrarehetra zany zay a hoan'ny olo-mpanjakana rehetrarehetra tsy ny fampiasana zany fitaovam-panjakana zany tsy mahagaga zany raha ohatra ka izay tsara izy ny teny ohatran'iny mba mora hitandreman'ny rehetrarehetra zany efa mahafantatra tsika fa kandidam-panjakana izy ndikan'zany a dia mahafantatra tsika fa mivonina izy hampiasa ny olo-mpanjakana mivonina izy hampiasa ny olo-mpanjakana hampiasa ny fitaovam-panjakana rehetrarehetra fa tandremy fotsiny sao de misy marivo salosana marina ka andeha hifidy kandidam-panjakana fa ny o azy efa manahirana resaka fifidianana zay atrantsika nanomboka androany moa zany ny fampelezan-kevitra manerana Madagasikara na manaiada tetotsika nandritra n'izay herinandro vitsivitsy zay a nanao ny fanetanana ny toromarika maro samihafa inona no azo ambara iada manoloana indrindra n'izao hoe manomboka ty ny fampelezan-kevitra inona ny tsara ho fantatry ny olo-pirenena tsara ho fantatry ny vahoaka mikasika ny zany hoe fiatrehana ny fampelezan-kevitra sy ny tokony atao ihany koa manoloana an'izay tena tokony atao voalohany indrindra no indrindra ho an'ireo mpiatroka mpanao fampelezan-kevitra tandremo io zany le tenenin'ny tanora tandremo sao mivangarda zay zany ny ataony fa mivangarda tandremo sao varina manao propaganda ianareo de tsy ahita ny asa rehetrarehetra ho ataon'le olona efa mitononao kandidam-panjakana io satria mandritra ny fotoana anaovanao propaganda io am'izay no manararoatra izy mametraka n'lay asa stratégie rehetrarehetra fiomanany rehetrarehetra izy miomana amin'ny fangalaram-bato ianao varina manao propaganda de tandremo zany sao varina fa aleo apetraka tsara foana ihany a le hoe fanaraha-maso rehetrarehetra sy ny disposition rehetrarehetra tokony efa ho raisina zany moa tsy natao hoe ho resana ety fa fantatra hoe efa misy raisina fa mampatsiaha ny vahoaka fotsiny hoe tokony zay ny anjara ny vahoaka de mampafantatra ny any amin'ny foibe foana hoe misy an'zao a de anjara ny tompona ndraiky zany mandray le fanapaha-kevitra rehetrarehetra am'ireny hoe indrindra reny le hoe reny misy tobily-mpanjakana ampiasainy reny alaivo sary reny fa reny tsy maninona raha alaina sary reny satria tobily-mpanjakana tobily-mbahoaka an'ny vahoaka reny zany azo alaina sara tsaratsara reny raha reny no entina anaovany propaganda satria fananam-bahoaka reny fa raha ny fananany maleo tena no hoe manahirana raha alainao sary fa ny fananam-bahoaka kosa tena azo alaina tsaratsara fa mandritra ny propaganda koa de fataro tsara fa tsy lay olona efa ny fampiresaka taminao lay olona efa manaiky fa miaraka aminao lay olona efa miara manao propaganda aminao no azavainao ndray hoe fidio ao tsy zay intsony fa miezaka zany miparitaka manazava an'ireo le olona zay fantatsika fa misoratra anaty lisy mpifidianana nefa matetika tena tsy mandeha mifidy a atony izy reny a azavao amin'ny programme anasa rehetrarehetra no atao rehetrarehetra ary amprosio izy andeha andray anjara amin'ny fifidianana mandritra ny propaganda raha ohatra mandritra ny 20 andro mety avita olona ohatra ny hoe arivo isan'andro de efa tsara zany a no vokatra azo am'zany ka zay no ezaka tena ezaka angezabe mihitsy hoe famporosiana n'ireo olona zay tsy nandeha nifidy teo aloha anefa ny fantatra ao fa afaka azavaina tsara olona malagasy tia mandray andraikitra tsara de azavainao mifankalala eny amin'ny fiarahamonina de mahalala an'zany tsara de ireny zany no ezahana anaovana n'le propaganda anazavana saina tsara mba ampitombo n'lay vato satria averiko eto tsy mifahalanina ny zava-dehibe aminy ity be ny tanàna natananarivo ty fa ny fananana isam-baton'olona be dehibe satria misy tanjona iray a dia ny fandavona zany an'lay faefam-panjakana eo ampelantanan'ny préfet de police zay zany satria ny préfet de police de mieritreritra foana fa matanjaka izy rehefa vitsy ny olona mifidy ny be ny tanàna anefa ny be ny tanàna tokony premier magistrature ny tanàna de ho an'ny rehetrarehetra zany mpiara mitolona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara dia mitovy ihany ny fandraisana andraikitra ary dia mankahery anareo mba anao tsara atsaka sendavany ny asa mandritra ny propaganda fa aza varina tena miteny hoe aza varina amin'ny propaganda fa jereo tsara ny zavatra ataon'ny mpifaninana. Mankasitraka
Ada tamin'izany toromarika rehetra izany mabe fanantenana moa fa ao anatin'ny fampelezan-kevitra sika fa voalaza ny candidat Tojo Ravalomanana mazava tsara fa efa vonona avokoa ireo ratsamangaika rehetra ilaina amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity any fahamailona izay tena mila atao avo dia avo tokoa ary misy ny toromarika amin'ny Antsipiriana izay voarain'ireny délégué ny birao mpandatsaham-bato maro ireny ny mpanisa vato sy ny sisa antenaina fa tena hoarahana tsakany sandavana izany toromarika izany hitondra antsika ho any amin'ny fandresena ankasitrana fa neo-kevitra ao hiada amafiso kely fotsiny ilay resaka farany teo hoe zava-dehibe ny fahalan'iny fa zava-dehibe lavitra ny ananantsika isam-bato mavesatra ahafahantsika manao fampandrosoana tsy misy sakatsakana satria arakaraky ny avesatra isan-jato izay koa ny hamaro ny mpanolotsaina olany ao anatin'ity fifidianana ity tsy ahirina trano fa sady fifidianana be ny tanàna ny fifidianana mpanolotsaina mantsy izay ohatra antsika ny 1 Desambra Clémence Rarnirina. Izay koa nametrahana veloma miada hivadianay any amin'ny tapany fahatelo farany amin'ny fandarana. Ia dia faly manao velomanareo koa zako ahafahany teniko farany dia zao mampatsiahy anareo ihany ako fa isy fandaharana any oriana any tsy maintsy anrotsika an'ireo atao hoe délégué zany délégué zay solotena ny candidat any anaty bureau de vote satria ny fanofanana zay azon'izy ireo matetika aty amin'izay ny dia vitsy ary lay fomba fanitarana azy amin'le hainao manjery sy ny karazany tena manahirana be mahitsiny fa itsika kosa angamba niezaka hoe hanome toromarika indray mandeha ho an'ny reo délégué ny bureau de vote rehetra manerana ny Madagasikara amin'izay tena mba mitovy tsara satria be dia be ireo anisany tena antony ray lehibe anisany miantoka ny fandresentsika amin'ny fifidianana ary dia manao finaritra anareo tompoko. Raha isika ny vahintsika amin'ny dialina ity dia tsy iza fa i Ramatoa Noro na i Madame Noro ahafantarantsika rehetra azy izy dia vehivavy mpikambana ao anatin'ny vehivavy tiako Madagasikara sady ao anatin'ny tiako Madagasikara ihany koa vehivavy mpitolona ihany koa satria efa tamin'ny taona 2024 izy no efa nanomboka niseratra tao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany manakambara be dehibe amintsika izy amin'izao fiandohan'ny fampelezan-kevitra izao sy amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ihany koa amin'izany famitana adidy lehibe eto anatrehan'ny firenena izany indrindra eto anatrehan'ny tanàna Antananarivo faly mandray anao izay Madame Noro mivahiny ato anatin'ny fandarana Sahila Soa ny dialina ity. Eny tompoko faly mandray anareo roa mirahavavy dia faly mandray ny vahoaka rehetra manerana ny nosy. Mandinika eto dia lasa ihany ny saiko maheno an'ilay fampidirana teo hoe nanomboka 2024 no efa mpiatroka teo anivony antoko tiako Madagasikara i Madame Noro ndao ataoko hoe Noro akaiky kokoa dia ozy hoe Noro ao anatin'ilay mpikambana tena mavitrika le hita eny Kianja foana 2024 izany ny fotoana ny fironana tiako Madagasikara zany mitovy amin'ny taona ny antoko mihitsy ny taona natao anao inona ny tena nahatonga anao tena hoe miaritra naharitra tsy mivadibadika be dehibe ny olona fantatsika fa mivilavila eny ampandehanana eny fenao dia efa teo hatramin'izay ary hatramintsika miteny zao tena Kianja vao teo ary moa dia mbola teo ianao inona ny tena tsy ambaratelo sy antony nahatonga an'izay fidélité anao miaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara zay Noro. Eny tompoko betsaka ny lalana efa nidiaviko efa mba renim-pianakaviana efa mba zokizokony ihany fa tsy hoe efa mba hitako ihany ny filoham-pirenena zay efa mba nisehoseho teo tamin'ny ary ny antony nanarahako ny président Ravalomanana dia eo amin'ilay fitondrany mihitsy ny tena ohatrany hoe tena ilaiko amin'ny fiainako ary ilaiko an'ny mpiarabelona amiko satria izy mahay mitsinjo ny vahoaka io arakaraky ny mpitondra ihany no mahapety sy tsy mahapety ny fiarahamonina sy ny ihany tamin'izany teny amin'ny 13 mai tamin'ny andron'ny Ravalomanana le izy le teo amin'ny 13 mai tena mifampiaraba ny olona mifampiaraba na olona tsy mifankafantatra raha mifampiaraba fa zao ny olona zao tsika miteniteny zao mifanitsaka satria noho ny anton'le fahasairanana diso trop loatra tena trop le zavatra mipetraka amin'izao zavatra iainantsika izao tamin'izany ny olona tsy mbola nisy hoe fijaliana rano tsy nisy hoe fijaliana jiro anatin'ny fotoana ny propagande ny sokatra androany mampatsahivina ihany izay propagande izay fa hita Madame Noro tao anaty hatramin'izay
miteny ianao hoe lasa niova be le fiainan'ny firenena tena marina izay lasa misy ary lasa fahita ilay fifidianana safidy rehefa mandeha ny propagande tahaka izao indrindra moa fa any amin'ny androm-pifidianana ianao manokana ve ny tao anatin'izay fiam-potoana na tao anatiny atokotiko Madagasikara anao izay tena hoe noho ny fahatsapahanao izany hoe tsy mierikerika ahatsiaro mihitsy fa tsy mba hoe voavidy vola zany na voavidy zavatra hafa na voatampotampo zavatra hafa ny antony ijanonanao fa tena hoe noho izay farisendahatra tanteraka izay. Le izy le fiainanao mihitsy zany ny ilaina hoe le fiainanao ho avy ny tarana koa zany tena ilaina jerena fa tsy ny androaninao. Zay ny anahy zany ny ato anatin'ny saiko dia zay ny anahy ny zavatra hitondrako ny fiainako. Za zany tsy mijery ny fiainany hoe fiainantsika hoe zao tsika zao dia zao. Tsika anie tsy maintsy mihinam-bary androany tsy maintsy misakafo tsika androany fa le zanakao ao aoriana eritrereto fotsiny hoe ny tany zao tapitra lafo amin'ny karana. Lafo amin'ny karana ny tany. Ny eny fa na dia trano kelinao ohatran'iny ary ka tindry zareo alaina dia tsy maintsy alaina io ary tsy maintsy lasany. Ary maro nge reny olona mitseha tele rehetrarehetra reny mitomany lasany anina ny taninay lasany anina mba vonjay zay ry filoham-pirenena vonjay zay zao nefa tsisy olona afaka manampy an'le olona anie tsisy fa dia tonga dia fahoriana dia ranomasy fotsiny dia sasany maty tapaka lalan-drà amin'le ao anatin'le hoe trano hitoranao zao dia tonga dia hoe avoain'entana dia arodana ny trano. Oviana mbola nisy an'izany teto Madagasikara mbola tsy nisy an'izany teto hatramin'izay zay. Miresaka moa sika to dia hoy ianao hoe le fitondrany Ravalomanana mihitsy hoe ianao ny tena tiako hiverina sy hiainana ankehitriny ny zavatra misy amin'izao fotoana izao anaty propagande isika tojo Ravalomanana laharana faha-efatra izay ny candidat be ny tanànantsika. Ravalomanana tokoa izy Ravalomanana fa saingy zanany tojo. Manahoana ny hafanamponao sy ilay fahavitrianao nanohana ny président Marc Ravalomanana ve amin'izao fotoana izao tojo Ravalomanana ny candidatsika aiza ho aiza ny hafanana ao anatin'izay mbola mitovy amin'ilay niandrasanao sy nanantenanao président Ravalomanana hatramin'izay koa ve ny fanantenanao amin'izao firotsahan'ny tojo izao. Le izy aloha hoe fa hoe hirotsaka dada teo fa tsy navela izy nitohanana izy tsy navela natao zany zay fomba rehetra tsy hahakandidat ny dada Ravalomanana ary tena efa nandinika ny birao politika rehetra dia io tojo no lanin'ny olona rehetrarehetra tao anatin'le birao politika zany dia io tojo io zanany io dada efa mibedabe ihany ny olona mba natosika dada napetrany teo amin'ny anina rehetrarehetra teo fa ohatrany hoe namitaka azy betsaka zany namitaka azy betsaka ny ohatrany hoe namingana ohatr'izany eritrereto tsara fa zay zao tamin'ny androny tamin'ny nanaovana nametrahany ny docteur Robinson Jean Louis napetrany teo docteur Robinson Jean Louis iny nge lany iny fa namidiny ny fitondrany namidiny le izy dia avy eo dada ny lasa ohatrany hoe tsy misy dikany eo anatrehan'ny zavatra rehetrarehetra nefa napetraka iny docteur iny dada mihitsy ny tena nametraka anazy teo hoe isolo azy ary natokisany tena natokisany 100 isan-jato dia nefa reny ny olona mivadika aminazy ivadihan'ny olona izy rehefa ohatr'izay dia normalement raha hoe ny zanany eo reny tsy afaka mivadika aminazy tsony ary reny tsy hivadika amin'izany mihitsy fa hoe tiany ataontsika hampiakatra amin'ny fiainan'ny vahoaka dia io zany ny atokisany io dia io ny tsy maintsy hoe atao eo aloha zay aloha no hitako hoe fandraisako an'le zavatra. Atsika izay mpanaraka ny fandaharana dia tsy piana ihany fa androany nandritra ny fanokafana ny fampielezan-kevitra tele Macro Beoririka dia nisy ny fampahafantarana mikasika ny diany
tojy-ravalomanana zany hoe fampahafantarana hoe iza moa izy anankiray a, fampahafantarana hoe hianatra mikasika an'iny izy a ary inona ny zavatra efa nataony ary eto izahay ama-candidat mpanolontsaina miara-dalàna aminy dia mahasamy teny amintsika mbola ho avy moa fotoana tsy maintsy mbola hampahafantarana antsika misimisy kokoa an'izay a iresahana hoe olona tena mahafeno an'ilay fepetra takiny izany andraikitra mahabe ny tanàna izany ary raisiko kely angamba ny teny président Ravalomanana hoe zanaky ny efa mangotraka tsy matahotra ny angoro vitsika. Zay moa zany a nandritra ny lanonana androany no isan'ny nampahafantarana an'izay. Fa te hiverina kely ako Madame Nour ny amin'ny hoe marina fa hoe ao anatin'le fanohanana ny président Ravalomanana, anatin'ny fanohanana ny tojo Ravalomanana fa zao mantsy matetika nasoky tany ny ireo mpomba candidat hafa na ny olo-kafa zany a ny atsika ty amin'itiky Madagasikara dia hoe resaka fanatisme hoe tsy resaka hoe mijery an'ilay olona sy ny zavatra hoentiny sy ny hevitra ho tanterahany sy ny programan'asa fa hoe le olona sy le tsangan'olona zay foana zany no isan'ny anaratsiana. Ho anao manokana inona no andrasanao amin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy ny heverinao amarenim-pianakavinanao hoe afaka fanovana hoentiny ao anatin'izany a tanàn'Antananarivo izany? Ny anahy manokana le ho avin'le taranaka ao aoriana mihitsy a zay ny tena mahamay anahy aminy ary zay mihitsy ny tena efa nandrandraina ary tena raha tsy niala teo amin'ny fitondrana iny Dada Ravalomanana efa tena efa tsy ohatr' izao tsony tsika malagasy. Za tena miteny an'izany, tena sahako mihitsy ny tena mipare an'izany fa tena tsy ohatr' izao tsony tsika malagasy ary tsy nisy tsony ngamba zany hoe 4 mina toritory teny an-tsena zany raha tamin'ny hoe raha hoe Ravalomanana ny tena nitondra teo a. Satria le olona ato mafy mahazo an'le vahoaka majinika. Ianao nefa ny moeraoera fa hoe mavita an'izao tsy maintsy mandroso Madagasikara. Madagasikara tsy maintsy mandroso. Nefa le olona ato mitsotsongy amin'ny tany. Tsy androso tokoa Antananarivo raha reo no lany eo fa ao anatin'ny fampielezan-kevitra tsika izao a amarana ny resadresaka koa no sady misaotra be dia be an'olo ny vahiny tato a alefaso ary ny fanentanana ho an'ny candidat-tsika Tojo Ravalomanana larana fahaefatra. Tojo Ravalomanana ny larana fahaefatra, io ihany no tsika. Io no hanondratra amin'ny fiainantsika eto Antananarivo. Miaraka amin'ny team zay ihany no tokony ho vidiana na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Reo ihany no hoe ampandroso an'ity Madagasikara tsika ity. Tsy misy akoatr'izay fa dia tena hoe ampijaly antsika fotsiny reo. Raha mbola olombelona dia izay vidiana raha ohatra ka tena hoe te hiaina eto amin'ity tany ity. Fa raha mbola olo-kafa mitondra eo tompoko a dia veritsika, tena veritsika. Dia izay ihany koa toko lasy toko vavy no entinay mirahavavy mamarana ny fandarana sa ila sao tamin'ity alinay ity ankasitrahanareo nanaraka sy tapaka ny fandarana ary amafisiko ny teniko tery ampiandohan'ny fandarana hoe misokatra amin'ny tanatana ho anareo ny fandarana sa ila sao. Arak'izany dia azo antsoina amin'ny fotoana rehetra io larana findainay mirahavavy io aza atao mampiafahafa mihitsy a fotoana ny fampielezan-kevitra izao dia rehefa amin'izao ny tsy voambarany tiana lazaina dia efa tsy raintsony ka araroatra izay fotoana izay a mino aho fa anisan'ny sehatra ngezabe ahafahantsika mivelatra sy mba miseho hitan'ny olona ny tena faresen-dahatra ao anatsika ao be dia be nareo no mizara aminay hevitra any anatin'ny tambazotrany lafatra manokana sy ny sisa fa azo zaraina ho an'ny vahoaka rehetra zany a fotoanan'izao izay mirahavavy kosa ametraka ny mandra-piona sady eny an-kianja no amin'ny fandarana manaraka indray.